ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomiarabantsika riavako malala tratry ity alarobia fahavalo ambin'ny folo ny volana May ity. Ny mofinaina voalahatra ohatsy reny dia ny filazan-tsaramasina araka ny marika toko voalohany. Marika toko voalohany andiany voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo anaran'i Jesosy. Ny andohan'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe indry izao maniraka ny hirako ialohanao izay amboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboara ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitoro ny batisan'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny on'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany. Ary ny vinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe avy ao riko ilay mahery noza ka tsy miendrika iondrika many fikapany aza. Izaho efa nanao batisanareo tamin'ny rano fa izy kosa nanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity andinin-tsoatra masina izay eto am-pilatanantsika ity rehefa malala no manokatra ny filazantsara araka ny marika. Ny andohan'ny filazantsara an'i Jesosy no tantarain'ny marika eto. Ny filazantsara dia an'i Jesosy marika. Tsika mantsy mandrakariva rehefa miteny filazantsara dia mandrakariva ataontsika hoe filazantsarany Marka na filazantsarany Luka na filazantsarany Jaona na Matteo. Fa io marika hoe ny filazantsara tsy an'ny Marka, ny filazantsara tsy an'ny Jaona fa ny filazantsara dia an'i Jesosy. Noho izany ny tokony fomba fitenin'ny olona dia tsotra, ny filazantsara an'i Jesosy Kristy, ary tsy dia marina loatra koa ara-tantara ny hoe nosoratan'ny Marka ity filazantsara ity. Tsy marika rery no nanoratra ny filazantsaraky ny Marka, na Matteo rery no nanoratra filazantsaraky ny Matteo, fantatra izany. Fa nisy olona maromaro namboatra, nandamina ny filazantsara io anana an'io endrika io. Ny teny hoe nosoratana izany dia tsy mahalaza loatra. Ny teny grika matetika ampiasaina dia ny hoe katalukanina na katamarkon, izany hoe raha miteny hoe katamarkon dia ny hoe filazantsara araka ny marika ny tokony ho izy. Fa ilay malagasy na ilay nandikan'ilay baiboly nanao hoe nosoratana, fa araka mihitsy ny tokony ho izy, izany hoe selon amin'ny teny frantsay, araka ny fomba fijerin'ny Marka na araka ny fomba fijerin'ny Luka, fa tsy hoe ilay nosoratana loatra. Ny teny nosoratana izany dia diso dika ihany. Noho izany dia ny farafahakeliny ny tokony ho tenenina dia ny hoe filazantsara araka ny Marka, ny filazantsara araka ny Jaona, fa tsy hoe filazantsara nosoratana ny Jaona. Tokony ho ahitsy ihany ireny dravako rehefa mba mamaky tenitsika, fa izay no mifanitsy amin'izay ataontsika hoe texte original na ny texte ny andohanana anoratana. Raha somary mba miangetsana kely dia afaka miteny manao hoe ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Marka, na ny filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Jaona. Fa ny tsotra indrindra dia filazantsara ny Matteo, filazantsara araka ny Matteo, filazantsara araka ny Luka. Dia ny filazantsara ny Jesosy araka ny Marka dia manomboka eo amin'ny Jaona mpanao batisa. Ny filazantsara masina araka ny Luka no manao hoe tany an-trano nombony nanomboka ny filazantsara, izany hoe tamin'ny fahaterahan'i Kristy. Fa ny Marka dia manomboka eo amin'ny batisan'ny Jaona ny filazantsara. Dia iza no mpamakilay amin'ny filazantsara? Jaona mpanao batisa. Ny andininy faharoa sy fahatelo no entina mampahely antsika amin'izany afatra entin'ny Marka voalohany momba ny filazantsara izany. Indry izao maniraka ny hirako alohanao izay amboatra ny lalanao.
injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany. Lay afatra zany eto zay entin'ny marika manokatra ny filazantsarany araka ny Jesoa ny filazantsaraka ny marika filazantsarany Jesoa araka ny marika de izao andiny tsotra masina ao amin'ny Malakisy, andiny tsotra masina ao amin'ny Isaia. Ny filazantsara araka ny marika de manomboka amin'ny andiny tsotra masina nalaina tao amin'ny testamenta taloha. Alay andiny tsotra masina de nofidiana manokana fa miresaka momba ny lalana. Jaona mpanao batisa zany eto no oarina ho mpamakilay manamboatra ilay lalana. Oarin'ny marika zany fa i Jaona mpanao batisa no nanomana ny fiavian'ny tompo. Raha miteny zany manao hoe indro maniraka irako ialohanao hanamboatra ny lalanao na hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany, de i Jaona mpanao batisa zany mpanamboatra lalana. Zay ny tena izy nanomana ny lalan'i Jesoa, nanomana ny lalana iavian'i Jesoa zany Jaona mpanao batisa. Ary Jaona zany de tsy afa-tsy akory fa anokatra ny fon'ny olona afaka handray an Jesoa. Amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleany. Pelo lalany Jaona fa mpanomana ny lalan'i Jesoa raha teo koa izy. Inona ny fomba na endrika nisy eo zany fanomanan-dalana na fanamboaran-dalana mihitsy nataony Jaona mba handraisan'ny olona an Jesoa zany. Ny voalohany indrindra de hitatsika ny nanao antso momba ny fibebahana sy ny famelan-keloka na ny fianken-keloka i Jaona. Endrika anankiray avako malala izay anehoan'ny Jaona lay fomba fandraisana, fomba anomanana ny Jiosy handray an Jesoa, ny fibebahana sy ny fianken-keloka. Tsika fa nanazava teto amofonay fa ny batisa kristianina de tsy batisan'ny Jaona akory. Ny batisan'ny Jaona dia batisa manomana lay batisa zay batisa kristianina. Rehefa tonga Jesoa nanao ny batisa kristianina de mazava ho azy tsisy intsony ny batisan'ny Jaona. Tsisy intsony ny batisan'ny Jaona satria ny batisa nasain'i Jesoa nataotsika no nanolo ny batisan'ny Jaona. Fa ny manan-dalana zany, dingana zany ny batisan'ny Jaona. Fa tsy hoe zavatra averintsika na averintsika ny batisa kristianina nasain'i Jesoa nataotsika no averintsika, torintsika, iainantsika isaky ny mitoro ny filazantsara sika, fa ny batisan'ny Jaona dia dingana ihany tahaka ny dingana rehetra ny lalovana, mandra-pahatonga lay fahatanterahana ao amin'ny Kristy. Dia inona zany fanomanana zany ho tsika na inona nataon'ny Jaona mba hanomana ny fon'ny olona na hanomana ny olona ndray an Jesoa, dia fitaomana ny olona ho amin'ny fibebahana. Ny olona manamboatra lalana ry havako malala. Ny olona manamboatra lalana ho an'Andriamanitra. Ny olona izay ny fiangonana izay mitaona ny olona ho amin'ny lala mahitsy eo amin'Andriamanitra de ny toriteny manomboka amin'ny fibebahana. Ny toritenin'ny fiangonana ry havako malala. Toriteny zay mahatonga lalana mahitsy ara-panahy io, mahatonga fiainana milamina de manomboka amin'ny fibebahana. Manomboka amin'ny fahatserovan-tenan'ny olona fa very izy raha tsy eo Andriamanitra. Ny lalana mikitoatoana ara-panahy de ny lalana izay iveran'ny olona fa tsisy ilana n'Andriamanitra fa mahavita tena ny olona. Ny olona mihevitra ny tenany fa mahavita tena. Ny olona mihevitra ny tenany fa ampy tsy mila n'Andriamanitra de mandeha amin'ny lalana mikitoatoana ara-panahy. Ary mienjera atsiaro mahasolafaka ny lalana mikitoatoana. Dia hoy ny afatra Isaia mpaminany manao hoe amboary ny lalan'i Jehova. Ahoana ny fomba namboarana ny lalan'i Jehova? Ataovy mahitsy ny lalakaleany. De izao ny fibebahana. Ny fibebahana ry havako malala ny mahatonga antsika afaka mandeha amin'ny lalana mahitsy. Afaka mandeha amin'ny lalana tsy mikitoatoana, tsy mampenjera. Ny fahotana no mampenjera, ny fahotana no mampasolafaka, ny fahotana no mahalavo. Ny lala mahitsy kosa izay ateraky ny fibebahana no ahafahan'ny olona miaina amin'ny fiadanana.
eto zany ry avako malala tiany jaona mpanao batiza ho azotsika fa ny voalohany mahatonga atsika afaka mivelatra ao anatin'ny fiainana ara-panahy eo amin'ny fiaina maha olona feno de ny faneketsika ho tsy tanteraka ny fibebahana olona tsy mana mari-tena olona mahatsiaro family an'Andriamanitra olona mahatsiaro ho te hiankim-po amin'Andriamanitra eo no mahasamy hafa n'ireo voambolana anankiroa zay ampiasaon'ny Jaona ireo de ny anankiray ny fibebahana ary ny faharoa ny famelan-keloka tsy mahitsy ny lalana raha toa ka fibebahana ihany fa mahitsy ny lalana rehefa fibebahana sy fahatserovana ho voavela iloka misy lavako malala ny aretina izay ataon'ny mpitsabo hoe pneumatosomatique ny antsoina hoe aretina pneumatosomatique de zao ry avako malala areti-panahy zay manjary tonga miatraika amin'ny vatana pneuma fanahy soma vatana pneumatosomatique areti-panahy fa manjary tonga aretim-batana tahaka ny fisiny ny aretina koa hoe pneumatopsychique zany hoe areti-panahy de manjary tonga areti-tsaina ary rehefa aveo areti-tsaina de manjary tonga aretim-batana psychosomatique aveo zany hoe ny areti-panahy de mety tonga mihitsy ho areti-tsaina ary tonga aretim-batana na areti-panahy de mety ho tonga aretim-batana avy hatrany inony io ry havako malala ny tsy fahatserovan'ny olona ho voavelany elony ny areti-panahy de zao mahatonga ny olona miadi-tsaina ny areti-panahy de mahatonga ny olona mifandona amin'ny tenany ihany mahatonga azy kisitina mahatonga azy miferinaina mahatonga azy mora tezitra mahatonga azy tsy mahay mamelany eloko ny hafa mahatonga azy manamari-tena areti-panahy reny rehetrarehetra ary rehefa miditra ao anatin'ny olona reny areti-panahy reny de zao manjary manimba ny fahasalamany tsy mahay mamely izy ary tsy vitany hoe tsy mahay mamely izy fa lay eloka lay tsy fahatanterahany lay fahotany iny ko de manjary hitany eny amin'ny olona eny ary matetika ny olona matetika mitsara ny olona de zao manana areti-panahy rehefa ny olona no ny tsara mandrakariva ny olona tsy mahita fa tsy ny fahalemen'ny olona tsy mahazaka ny fahalemen'ny olona tsy mahazaka ny ataontsika hoe tsy fahaizan'ny olona na zay mety ho fahadisoan'ny olona de zao manana areti-panahy izy ary zay rehefa toizana lavitra areti-panahy io de manjary manimba ny fahasalamany manimba ny fony manimba ny fitepony fony manimba ny fikorianany lanindra manimba ny lalandra manimba ny vavony sy ny sisa rehetra de manjary vitany dokotera ny mitsabo ny vavony satria mety meny omizeksa iny afantatry ny olona rehetra na mety meny fanafody isan-karazany eny vitany dokotera zany mazava ho azy misy fanafody fa zao miverina foana io miverina foana satria le fototra lay areti-panahy mihitsy no tsy sitrany de mipetraka ihany lay toe-po-kizitina lay toe-po mora tezitra tsy mahay mamela sarotry ifandraisana mora mahita ny tsy mety ataon'ny hafa mora manakina tsy manana fifaliana tsy manana fedanam-po areti-panahy zany dia izay no mahatonga ny marika eto ry havako malala ny teny manao hoe mandeha amin'ny lalana mahitsy sy lalana marina ny olona rehefa mibebaka izy ary mahatsiaro famelan-keloka fibebahana mahatsiaro famelan-keloka betsaka indray ny mpino mibebaka fa tsy mahatsiaro famelan-keloka mihitsy de mahita ibebahana isan'andro mazava ho azy Martin Luther de nazarantsika manao hoe mpanota isan'andro de mibebaka isan'andro fa izao ny toyiny voavela koa isan'andro fa betsaka ny kristianina mibebaka isan'andro fa tsy mahatsiaro tena ho voavela eloka fa ho tany efa nataony 10 taona lasa dia efa mibebahany fa izao mbola everiny fa tsy voavelany foana de ifonany amin'Andriamanitra mandrakariva lay fahotany 20 taona 30 taona 10 taona teorina tsy maninona zany fa izao so de tsy mahatsiaro famelan-keloka kosa ary lay olona so de everiny fa
tsy mamela heloko andriamanitra ka de manjara lasa manavesatra azy ny mandrakariva. Inona moa no antony fonanao isan'andro ary? Inona ny antony ibebanao? Inona ny antony ivavahanao ka angatanao famelan-keloko raha tsy azonao antoka fa mamela heloko andriamanitra? No zany de ny tokony ho ateraky ny fibebahana raha fibebahana marina izy de zao fandraisanao ny famelan-keloka. Ary rehefa voavela le heloka, rehefa vita ny fibebahana de minofa navelan'andriamanitra heloka. Efa nentinao tao amin'ny azy fijaliana le fahotanao. De avy eo indray esoronao andray zany hoe anga tena voavela marina tokoa ve aloha le heloko tamin'iny tena namena ny heloko tokoa ve andriamanitra sao de mba tsy navelany ary iny. Tsia, rehefa ny fonanao tamin'andriamanitra de navelan'andriamanitra ny heloka. Araka ny teny Soatramasina hoe mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Ny olona mahatsiaro voavela heloka ry havako malala ny olona mino ny famelan-keloka de olona mandeha amin'ny lalana mahitsy izy. Mandeha amin'ny lalana mahitsy izy sady tsy miolikolika ny tsimika taotaona, tsy mampienjera azy fa mahatonga azy amin'ny tanjona tiany atongavana de manafedanam-po sy fifaliana. Hotsika manao hoe Jaona mpanao batisa de nitory izany teny zany mba hahatonga ny olona ahatsiaro fa ny fiainana miaraka amin'i Jesosy ny tena fiainana. Fa ny faharoa avako malala zay notoriany Jaona dia tsy ny famelan-keloka ihany, tsy ny fisin'ny fotoanany olona ibebaka ihany ka andray an'i Jesosy fa ny fomba nanamboarany Jaona azy koa de zao hotsika manao hoe ny fiainany Jaona mihitsy. Ny fiainany Jaona dia fiainana tsotra. Tony angamba no atao hoe bio tamin'izany fotoana zany. Ny tafilamba volon-dramefa, vehikibo-hoditra, ny sakafony de valala sy tantely remby. Hotsika manao hoe zany angamba ny bio tamin'ny fotoana andro. Hoe de tena tantely remby, tsotra, zay no azo ilazana azy. Tsotra. Raha oharina amin'ny fiainantsika ankehitriny de tsisy ifandraisany mihitsy amin'izay tafitsika ankehitriny, mitafy lamba syntetika isan-karazany, miakanjo syntetika isan-karazany, mihinana sakafo simika isan-karazany. Tsy zay loatra ny mondo ny tiana tenenina eto fa mba fampieritrretana ihany. Fa ny tiana tenenina de zao lay fahatsoram-piainana. Lay fahatsoram-piainany Jaona. Ny fanohitra tamin'ny fitafin'ny fariseo, ny fanohitra tamin'ny fitafin'ny mpanoradalàna, ny fanohitra tamin'ny fitafin'ireo sadoseo, ireo mpisorona zay be kiromborombono isan-karazany. Io le tenenin'ny Jesosy hoe filakitera, misy filakitera, misy zavatra maro isan-karazany manavesatra. Fa ny akanjon'ny Jaona de tsotra. Ny olona nanamboatra ny lalana ho ao amin'Andriamanitra ry havako malala ny fiangonana dia tokony mari ny fahatsoram-piainana. Io ry havako malala no nahatonga ny protestanta ange sy mahatonga ny kristianina mihitsy na katolika io na protestanta miaina amin'ny fahatsoram-piainana. Ny trano fiangonana antsika ange ry havako malala trano fiangonana tsotra. Tsy de be raha afaka be de manahoana, tokony ho tsotra. Raha misy olona tokony ho tsotra eto ambonin'ny tany de ny kristianina. Fa nefa betsaka ny kristianina ndraindray tsy zay ny fiainany, ndraindray tsy miaina amin'ny fahatsorana. Tsy ilaina akory ny manao madio, tsy zay loatra mandeha miangona. Andeha iangona koa ve moa no tsy hanao madio? Ny soratra masina ary miteny hoe miderahan Jehova amin'ny fiaingona masina. Mazava zany, ny dikan'ny hoe fiaingona masina koa de tsy voatery hoe zavatra lafo vidy loatra, fa ny dikany teny hoe masina dia manaja ny fahamasinan'Andriamanitra. Manaja ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy mandrava ny fahamasinan'Andriamanitra sy mandrava ny fahamasinanao. Satria misy fitafiana tokoa mandrava ny fahamasinan'Andriamanitra. Tamin'ny andro tanoha mantsy ny jiosy rehefa miangona de rehefa andeha mankany amin'ny tempolo moa tahaka antsika de ny akanjon'ny jiosy lava mandrakariva, ary ny jiosy rehefa mandeha mamonjy tempolo de miankohoka izy. Tsy tahaka antsika hoe mipetraka ambony seza fa miankohoka izy, mipetraka izy dia mipetraka amin'ny seza. No zany raha akanjo fohy nanaovany dia mampitanjaka. Fa tsy maintsy ho akanjo lava nanaovany satria mipetraka amin'ny tany izy ary miankohoka izy na eny amin'ny kianjan'ny tempoly na ao anatin'ny tempoly. De alaivo sara an-tsaina raha ohatra ka akanjo fohy nanaovany. Dikany hoe fiaingona masina zany, de fiaingona tandrify amin'izany zavatra rehetra zany mba tsy handrava
ilay fahamasinany lay Andriamanitra mba tsy hatokany sain'ny olona hivilivily any amin'ny zavatra hafa fa ao amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ihany. Zay ny dikany hoe fiaingona masina. Fa izany fiaingona masina zany na mbola navesatra ihany raha oarina amin'eny amin'ny akanjo nanaovany Jaona mpanao batisa eto. Tsotra mazava ho azy, tsotra maneho ny fahamasinana, miazona ny fahamasinan'Andriamanitra le izy saingy tsotra, tsy lafo vidy. Hotika manao hoe raha misy tokony ho zanaky ny fahantsorana de tsika kristiana. Fa ndraindray tsy de zay loatra, ndraindray tsy de zay loatra isika ho an'izay ndraindray misy tsy mety miangona raha tsy hoe tsy maintsy mividy vaovao ve, tsy maintsy manao volo ve, zany akory tsy milaza hoe dia andeha hisarita-bolo any am-piangonana na andeha anao akanjo tsy montre any am-piangonana na akanjo tsy madio any am-piangonana. Fa zao kosa tsy tokony ho vato misakana zany. Zay fotsiny dikany. Tsy tokony ho vato misakana mihitsy raha toka manana fiaingona tsara sy madio sy mendrika ianao anaovy zany ho famezam-boninahitra an'Andriamanitra. Anaovy amin'ny fanetretena. Anaovy hoentinao manome voninahitra an'Andriamanitra. Fa raha tsisy an'izany, aza atao vato misakana. Aza atao vato misakana mihitsy tsy ahafahanao manatona an'Andriamanitra ny fahatsorana. Hoe ka za tsy manana akanjo tsara, za tsy manana kiraro tsara, za tsy manana an'izao. Anaovy raha misy tsara ao aminao. Fa aza atao vato misakana tsy amin'jenao fivavahana ny tsy fanananao ny tsara fa Jaona mpanao batisa eo de nanao ny tsotra sy ny tsara, nanao ny tsotra nefa tsara. No zany de zao ny zava-dehibe de ny fanatonantsika n'Andriamanitra. Ny tiany Jaona hanomanana ny sain'ny mpamaky ny filazantsara de zao zany Jesosy zany de tsotra zany. Tsotra zany ary miainy amin'ny fahatsorana ny olona rehefa mibebaka, rehefa mandray an' Jesosy. Fa ny fahatena rehefa koa malala de ny fanetretena. Hoy Jaona manao hoe zao no izy tsy mendrika amany fehikapany akory aza. Any amin'ny filazantsara ny Jaona de miteny izy manao hoe izaho tsy maintsy mihina fa izy tsy maintsy mitombo. Ny fanetretena ny mpanompon'Andriamanitra. Ny olona rehefa mibebaka rehefa koa malala, rehefa nanantry tsy mahatsiaro na vela heloka de manjary olon'ny fanetretena izy eo anatrehan'Andriamanitra. Olon'ny fanetretena. Olon'ny fahatsoram-piainana. Fa olon'ny fanetretena ihany koa. Olona tsy tia robaroba, olona tsy tia mandandany foana, olona mahatsiaro ny zava-dehibe de ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Nefa koa olona mahay mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana tokony misy azy ary olona mahay mipetraka amin'ny toerana tokony misy azy koa. Ny antsoina hoe olona manetretena de zao olona mahafantatra ny toerana tokony misy azy ary mahay mametraka an'Andriamanitra sy ny hafa amin'ny toerana tokony misy azy avy. Ny afaka malala zava-dehibe ary ny amin'ny fiainan'ny mpino zay nanokafany Jaona ny fotsika andray an'Andriamanitra hiaraka amin'Andriamanitra ny fananantsika fanetretena. Rehefa ny olona no feno avinavina, rehefa ny fitenin'ny olona sy ny fiainan'ny olona ny feno avinavina de zao tsisy toerana ao an'Andriamanitra intsony eo. Ary zay natokan'i Jesosy teraka tany an-tranon'omby. Teraka tany an-tranon'omby Jesosy satria feno avinavin'ny olona izao tontolo zao. Ny zavatra tsara rehetra teto ambonin'ny tany de efa mifenon'ny avinavin'ny olona sy ny freharehan'ny olona. Hany ka dia tany an-tranon'omby sisa no toerana afaka ny vahin'iny Jesosy. Ary amin'izao andro antsika zao rehefa koa malala maberitreritra. Mbola feno avinavin'ny olona ihany ve ny tapin-tanety rehetra. Engany rehefa koa malala ho tsy ny avinavin'ny olona na ny freharehan'ny olona na ny fizahozahoan'ny olona no amen'ny tanjy zay rehetra ho aminy ka tsisy toerana itoeran'i Jesosy tsony. Engany rehefa koa malala ny fonao tsy ho feno frehariana, tsy ho feno fizahozahoana, fa feno fanetretena mba hisy toerana homanina hitoeran'i Jesosy. Rehefa rehefa hitanao lay boky kely zay ny fonja anak'olombelona dia ny sary anehoany lay fonja anak'olombelona misy sary anak'iroa, misy lay sary kely dia lay fo anankiray lay fo maloto, lay fo mbola tsy mibebaka ary ndray kosa lay fo madio. Dia anankiray zay nanaitra dia ny vorontsiloza no sary nanehoany ty fonja anak'olombelona ity ny avinavina. Asa rena ina natonga lay olona namorona lay tantara kely na lay sary
ho ny vorontsiloza no anoarany amin'ny avinavina dia sarina vorontsiloza zany ao anatin'ilay fo dia hoarina asana izy na ny famindra ny vorontsiloza ve sa ahoana fa raha mijery ny vorontsiloza tokoa anao dia milanjalanja aloha ary de tahak'izay ny ohatsainy de avako malala matetika feno avinavina tsika de milanjalanja loha tsy mety mandray ny hafa mihevitena ho zavatra tsy mila an'Andriamanitra de izao lasa tsisy toerana ao an'Andriamanitra intsony ao anatin'ny fotsika ary rehefa tsisy toerana ao an'Andriamanitra ao anatin'ny fotsika de ina no mitranga mikorotana ny fiainantsika lasa fiainana feno korotana ny avinavina ataotsika eo amin'ny fiainana manjary miteraka avinavina ihany arakaraky ny avina vonatsika no miteraka olana satria samy mivampiavinavina ko morange miavinavina de samy mivampiavinavina fa iny no terany fisarahana ary vao mainka miteraka korotana sy ady am-panahy fa ny fanetretena ry avako malala fanasitranana ny fanetretena de fanekena handray an'Andriamanitra ao am-po fanekena handray ny hafa ao am-po ry avako malala eto ary ny mpanoratra ny boky ny Malaky mpaminany ny Isaia toko faha-efapolo Malaky toko faha-telo manao hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalakaleha ry avako malala ai Jesosy Kristy tompo zay tena lalana sy fahamarinana ane hiditra ao am-ponao ka amenao fedanam-po de ny fedanam-pon'ny olona vao vela eloka amenao fifaliana ny fahatsoram-piainan'Andriamanitra ary indrindra amenao fanetretena ahafahanao mitombo amin'ny fanarahana ny tompo hivavaka sika tompo amin'soranao zahay fa enao de famelan-keloka enao de fedanana enao de fifaliana ny toetranay amin'ny mahampanotanay no mahatonga anay mandeha amin'ny lalana mikitotoana de ny lalan'ny fahotana lalan'ny firehareana lalan'ny fiavinavonana ka mahatonga anay mifandona sy misaraka amin'ny mpiarabelona aminay na de am'izay olona akaiky anay indrindra aza indraindray tompo tao am'zahay amdeha amin'ny lala mahitsy ao aminao Jesosy fa ianao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana avelao ny tsy fahatanterahanay de feo zahay olony fanetretena sy ny fitiavana de feo zahay olona mahatoky anao atsiary fa olona ilainao sy ilain'ny fiarahamonina very zay raha lavitra anao Jesosy dia aoka napaka ao am-ponay ny fiadananao vavak'izay ho an'ny tanirazanay vavak'izay ho an'ny fiangonana misy anay tsirairay avy ho fiangonana miona aminao ho fiangonana manomana vahoaka handray anao Jesosy kristianina mandeha amin'ny lala mahitsy de ny lala mahitsy ny fahamarinana sy ny fitiavanao aminao Andriamanitra jereo ny zanakay ny namanay ny fianakavianay ataovy mitoetra ao aminao Andriamanitra reny vangio ataovy matahotra anao ny sambatan'olona am'izay rehetra lalovanay na mpiray tanyrazana aminay naizanaiza misy anay aminaranao Jesosy no metrahanay ny fiainanay eo am-pelantananao ray zanaka fanamasina amen